ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana totosainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Ho amintsika rehetra mandrakarivana ry havana ny fiadanana dia amin'ny fifaliana hatrany no anorana ny fiararitsoa sy ny fiarabana atsika rehetra izay mpanaraka izao onjam-peo ny radio Vaovao Mahasoa izao ka manaraka ity fandarana ampalalao azy lalana tokony alehako ity. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny fitiavanao sy ny famindraponao, noho ny fitahianao ary mankalaza anao sy miteranao manome voninahitra anao noho ny hatsarahanao sy ny lehibeazan'ny voninahitrao noho ny fitiavanao lehibe indrindra. Ankehitriny mamindrafo aminao mamilany heloka efa tsy mendrika izay. Mpanota izahay amin'ny ataonay maro samihafa, amin'ny fiteny, amin'ny fijery, amin'ny sakafo izay hohanina na izay rano sotroina. Betsaka amin'ireny mifanohitra amin'ny sitraponao, ny amin'izay lalana nalehanay, ny amin'izay nataonay rehetra. Betsaka mifantatray, miharihary anatrehanao fa tsy manaraka ny sitraponao sy ny teninao ka dia hifonanay aminao izany. Ankehitriny ampianaro izay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, amin'ny alalan'ny teninao dia ampianaro atoky sy hino anao ihany koa mandritra ny andro izay iainanay. Izao fandarana izao apetraka eo am-pelantananao ny fanatanterahana sy ny fanatontosana azy, ary dia apetraka eo am-pelantananao ihany koa ny mpiaino mba hahazo lesona hoentina manavao ny fiainanay, hoentinay mahazo hery eo mpamaky vakiana izao fiainana manahirana sy be olana maro samihafa sy miharatsy izao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay ny vavakay. Amen. Mbola jerentsika ny ten'Andriamanitra araka ny filazantsara ny soratan'i Jaona toko fa 9 dia ny andininy 7:30. Jaona toko fa 9 ny andininy 7:30. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky fa zaho efa naharesy izao tontolo izao. Ray masina mba namasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Noresantsika tamin'ny heriny dia mandidina ity tenin'Andriamanitra ity ihany. Ary noresantsika tamin'ny heriny hoe nisy namantsika izay ao anatin'ny tsy fahasalamana sady ao anatin'ny olana izay efa noresana tamin'ny androany iny moa. Isaoran'Andriamanitra ny amin'ny fifampitondrana am-bavaka, ary isaorana an'Andriamanitra dia isaorana antsika mpiaino ihany koa, fa nisy mpiaino izay nanolotra fanampiana ho an'izany namantsika izay marary izany. Mampita ny fisaorana amintsika rehetra izany io olona izay marary io. Averina ny manjo azy dia izao: ny olona rehetra izay ny fanerasera taminy sy ny ara-niaina taminy aloha hatreto izany maty avokoa. Fa ny olona mifanerasera sy miara-mipetraka aminy amin'izao olona tena ratsy fanahy, olona tena masika. Ary tsy vitan'ny ratsy fanahy tena masika fa izao olona manam-bola, fa olona tena manopy. Izay ny zava-misy. Dia efa betsaka ilay olona mianjady aminy, izy koa mbola marary. Izay no nahatonga ilay hoe nentina tamin'ny herinandroany teto. Fa betsaka ny olona izay manana olana ohatr'izany. Fa betsaka ihany koa nefa ny olona izay milaza ho manana vahaolana ho an'ny olona tratran'izany. Izao no ataon'ny olona sasany amin'ity olona izay resahantsika ity. Ianao mila
manamboatra vitana. Fa ianao totoim-bitana, izay ny fitenin'ny olona azy, izay ny fitenin'ilay olona miara-mipetraka aminazy. Totoim-bitana ianao teraka lakosy ianao, ary izay olona miaraka mipetraka aminao na iza tsy maintsy maty. Tantarainao, ny reninao maty, bebeanao maty, ianona maty, izay miaraka mipetraka aminao. Noho izany, ianao ndao ianao entina makany amin'ny olona mahay zavatra manamboatra ny vitanao sy ny fiainanao. Ary tonga dia lazaina, tonga dia tsorika mihitsy hoe hoentin'io olona io, tadiavin'io olona io izany hoentina makany amin'ny mpanao fanafody komoriana, mpiskidy komoriana izany olona heverina fa mahay manao an'izany zavatra izany dia hoentiny makany izy io. Dia ny tsy mampifanaraka azy roa tota dia izao: tsy mety mandeha ilay anankiray, tena tsy mety mandeha. Dia nisy fotoana nakany fanafody tany ary io marary io, dia noterena hisotro ilay fanafody, noterena hampiasa ilay fanafody, fa tsy nety nisotro dia tsy nety nampiasa. Dia vao maika ilay anankiray mitezitra foana. Azonareo amin'izany ny olana. Izay izany ny azy. Lazaiko aminareo nefa dia izao: ilay ramatoa anankiray miaraka mipetraka amin'io mba ohatran'ny hoe mba milaza azy ho mivavaka ihany. Dia izao no teneniny. Za tsy hiteny hoe inona anaran'ilay fiangonana ivavahany, tsy teneniko iny, fa izy hoe mivavaka ihany izy. Dia izao no teneniny: tsy ianareo irery anie no mivavaka e, iza no tsy mivavaka? Fa na mivavaka aza, ny aina mila avotana, ny fahasalamana mila jerena, mila karakaraina, mila mikarakara vatana. Izay ny anankiray aloha. Fa be dia be koa ny olona ny tratran'ny olana ohatr'izany, dia betsaka ny olona etseroa mitaona: makanesa aty aminay, tongava aty, fa aty aminay misy vahaolana ho amin'izany. Na ny olona izay tena hita mivantana fa mpanompo fa tsy manompo an'Andriamanitra, na ny olona izay ohatran'ny hoe manompo an'Andriamanitra, na ny olona izay be dia be moa izany ilay karazan'olona miantso amin'izao dia tsy fantatra intsony hoe iza mireto izany no tena kristianina sy tsy kristianina, iza mireto no tena mino an'Andriamanitra sy ny tena mody mino an'Andriamanitra fotsiny. Satria na ny karazana fivavahana maro ary dia be dia be no miantso: ndao maka aty aminay, fa aty aminay ny vahaolana amin'izany. Za manokana dia miteny, ny ahy moa izany izay ny torohevitra omeko anazy, dia torohevitra omeko anao izay be izay tratran'ny olona koa n'inona olana manjo anao. Aza mandeha makaiza na makaiza, fa Jesosy Kristy mihitsy no efa nanafatra hoe aza makany. Raha misy manao aminareo hoe indro ry Kristy, aleo jerena ny tenin'Andriamanitra, Matio toko fahefatra amby roapolo, Matio toko fahefatra amby roapolo ny andininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo no jerentsika. Matio toko fahefatra amby roapolo ny andininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Izao mivakiny hoe amin'anaran'i Jesosy: fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azony atao na ny olom-boafidy aza dia hovitahany. Iny voalazako taminareo raha teo izany. Ary amin'izany, raha misy manao aminareo hoe indro any anefitra izy, aza makany ianareo. Indro ao amin'ny efitrano izy, aza mino. Izay betsaka manko no mitiny.
Aty aminay no tena misy ny famonjena sy ny vahaolana. Misy miteny ary ananina misy ny famonjena sy ny vahaolana. Ary ny tena misy an' Jesosy, ary ny tena misy famonjena, ary ny tena maro ny filazan'ny olona azy. Ity ny tena marina, ity ny tena fivavahana, ity ny tena finoana. Izany no ataon'ny olona amin'izao fotoana izao. Tena marina ny tenin'i Jesosy Kristy hoe hisy mpamina ny sandoka hitsangana. Hanao famantarana sy fahagagana. Ka na ny olona voafidy aza dia voafidy. Be dia be ny olona amin'izao fotoana izao milaza fa ho kristianina, milaza fa mpanaompan'Andriamanitra, fa mbola voafitaka, mbola mandeha atsy sy aroa. Misy toerana anankiray izay, lazaiko mihitsy ilay toerana, atsimotsimony Avoloa any ilay izy ao ambadika eo. Misy an'izany doany izany, dia misy an'izany ny anaran'ilay hoe sampy tompoin-jareo hoe Rakotomaditra sa izy teo. Dia misy maromaro anaran'olona, fa misy olona izany namana mipetraka tsy dia lavitra loatra ny toerana io dia mahita fa misy olona mitonona ho kristianina, misy olona milaza mpivavaka, misy ary hoe mpitondra fivavahana mihitsy hono. Dia hitan'ny olona, tazan'ny olona mandeha misisika makany, misy rano alain'izany eo, dia misy fanompoana ataon'ny zareo, dia misy fanatitra ataon'ny zareo, misy olona tena misisika makany. Izany anie zava-misy. Izany hoe ny olona voafidy raha dia voafitany. Be dia be. Fa izao izany any lazaiko Jesosy Kristy no vahaolana ho antsika. Jesosy Kristy nge no miantso makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavisa-tretina fa izany no omena anareo fitsarana. Andriamanitrantsika Jesosy Kristy no miteny hoe zanaky ny asa sy ny asan-tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ary Jesosy Kristy ilay miteny araka ny vazantsika tamin'ny voalohany teo hoe izaho efa naharesy izao tontolo izao, matoky izaho efa naharesy izao tontolo izao. Ka inona moa izany no tokony handehanana atsy aroa? Jesosy Kristy no tokony hanatonana. Jesosy Kristy no hakana ny vahaolana. Lazaiko aminao fotsiny amin'ny ohatra aty. Ny dokotera anankiray, alaontsika amin'ny ohatra, misy dokotera anankiray mpitsabo nify, dentiste izany filaza azy, mpitsabo nify. Dia izao, io dokotera io na aiza raha atao hoe na raha atao any eto Antananarivo no resahana, raha atao hoe eo Analakely izy dia mpitsabo nify izy, afaka mitsabo nify ary mahasitrana. Raha mifindra eo Mahamasina izy dia afaka mitsabo nify. Raha makeo Anosibe izy, mpitsabo nify. Makeny Sosantsety izy, mpitsabo nify. Makany Majunga izy, mpitsabo nify. Makany Toliara, mpitsabo nify. Izay ilay izy. Io olona anankiray io atao hoe dokotera, atao hoe Rakoto ny anarany. Dia raha misy olona ve miteny aminao aty aminay aty Majunga Rakoto, fa aty Majunga no tena misy azy, ary aty izy ny tena mahay. Fa ao aminareo Analakely tsy mahay izy rehefa ao, tsy mahasitrana izy rehefa ao. Ohatra izany omeko anao izany. Ohatr'izay io zava-misy io. Jesosy Kristy aza mety fitahan'ny olona ianareo hoe rehefa ry izy, rehefa ny Analakely izy, izay vao Jesosy. Izay izy vao tena Jesosy, ary izay izy vao tena manasitrana, izay izy vao tena mamaha olona, izay izy vao tena mamonjy. Na miteny zareo any Andorany fotsy hoe aty Andorany fotsy aty Jesosy vao tena mamaha ny olona, vao tena manasitrana. Dia mino an'izany ve isika? Jesosy Kristy nge tsy miovy omaly anio mandrakizay, ary nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Izy no vahaolana ho antsika, izy no famonjena ho antsika. Ianao manana olana, ianao marary, ianao manana fahasahiranana,
ianao mahatsiaro fahoriana sy fijaliana io, Jesosy Kristy naiza iantsoana ho azy dia eo izy. Ary amin'ny fotoana rehetra eo izy. Jesosy Kristy tsy ohatran'ny olona, tsy ohatran'ilay dokotera hoe satria ilay dokotera lasa ny tiliara, noho izany tsy aty Antananarivo izy. Satria ilay dokotera lasa ny Majunga, noho izany efa tsy any tiliara na Antananarivo indray izy. Fa Jesosy Kristy amin'ny fotoana rehetra, ny toerana rehetra izay iantsoana ho azy, vonona, tena vonona hamahany olonanao, vonona hanasitrana anao, vonona amin'ny zavatra rehetra izay ilana ho azy. Noho izany aoka ianao ka ianao izay manana olana, aza-piana olana intsony ny fiainanao, fa ny tena olana koa dia ny tsy finoana. Raha efa manana olana ianao mbola tsy mino an'i Jesosy Kristy foana, dia aza-piana olana intsony ilay olana efa misy aminao, fa ilay tsy fahatokiana, mila mahatoky ianao hoe naiza Jesosy Kristy manerana izao rehetra izao. Fahefana any an-danitra sy aty an-tany no nomena azy, dia tokony mino sy manaiky an'izay ianao, ary mila mahatoky ianao fa tena ho avy izy hasitrana anao. Izay rehetra tena nitaraina taminy, izay rehetra tena nangataka taminy, izay rehetra tena nivavaka taminy, tsy mbola nisy ny alamaina. Tsy fantatra hoe mety efa nahita olona ve nareo nijoro vavolombelona hoe za tompoko, tena izao ny zavatra niatra tamiko, izao ny zavatra niatra tamiko, dia nivavaka tamin'Andriamanitra, nivavaka tamin'i Jesosy Kristy, nangataka tamin'i Jesosy Kristy, mijoro vavolombelona eto anatrehonareo fa tsy nahazo valim-bavaka, ary niala maina, tsy novonjena. Nefa nisy nijoro vavolombelona tamin'izany ve? Raha misy olona mijoro vavolombelona amin'izany dia izany ny loza indrindra, izany ny fitaka sy lainga indrindra. Fa Jesosy Kristy amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, ho an'ny olona rehetra izay miantso azy, izay mino azy, dia tena omeny valiny avokoa. Taddio tsara ny voalaza ao amin'ny Jaona 4:5-10. Izao no tenenin'i Jesosy Kristy. Tsy ianareo no mifidy ahy, fa izaho no mifidy anareo, ka nanindry anareo mba handesy amo, mba haretany ny vokatrareo, ary mba homeny indray anareo izay angatanareo amin'ny anarako na inona. Ny olona izay nofidian'i Jesosy Kristy, ny olona izay natsony, afaka mangataka izay rehetra ilainy, ary tena omen'Andriamanitra azy izay angatahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha ohatra izany ka somary hitsy ilay fiteny hoe tonga dia atao mivantana aminao ilay izy, dia izao tsy ianao no mifidy an'i Jesosy, fa Jesosy no mifidy anao, ka nanendry anao mba handesy amo, mba omen'Andriamanitra anao izay angatahanao amin'ny anaran'i Jesosy, na inona. Angatao izay tianao angatahana, ary angatao mivantana sy mahitsy. Ny olana koa manko matetika, ny olona rehefa mivavaka dia tsy tena mivantana fa miolakolaka. Amin'ny ohatra anankiray, izao no mivavaka ataon'ny olona sasany rehefa mivavaka mangataka famelan-keloka sy mifono. Raha misy zavatra nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, dia fonanay aminao izany. Eny tsara ilay fiteny azy, raha misy.
izy nefa mahafantatra fa tena misy zavatra nataony tsy hifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe tokony ho izy izany raha mivavaka ianao mangataka familan-keloka sy ny finoana dia misy maro betsaka tena misy ny zavatra nataony tsy hifanaraka tamin'ny sitraponao ka angatahana famelana. Manarakarak'izany, misy ny olona manana zavatra tokony tena angatahana fa tsy mivantana izy. Izao no teneniny indray, izay rehetra mahasoa anay dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ianao no mahalala ny mahasoa anay. Angatao mazava ny zavatra tiana angatahana amin'Andriamanitra. Marary a Jesosy, sitrano aho. Izao no olako. Afao amin'izany, tonono mihitsy ilay zavatra izay tokony angatahanareo na inona na inona. Dia amaly Jesosy Kristy. Aza miolakolaka fa tonga dia vatano. Raha ohatra misy olona heverinao fa afaka manampy anao ka andeha hangataka any aminy ianao, ohatra tsy manana vary arotsaka ianao, ohatra no omeko dia misy olona hitanao fa tokony ho afaka manampy anao, dia raha mandeha makany amin'ilay olona ianao dia hiteny amin'ilay olona ve ianao hoe izay hitanao fa mahasoa ahy dia ataovy, ahoana moa ny hafantarana fa vary no ilainao, na vola no ilainao, na fanafody no ilainao, fa atonga dia makany mba homeo vary raika boaka ohatra mba ho arotsaka, na mba homeo vola anaovana an'izao na izao. Izany anie ilay izy ohatran'izany tena ataovy mivantana amin'Andriamanitra, ataovy mivantana amin'i Jesosy Kristy ny zavatra tianao angatahana. Izany no torohevitra izay omeko anao na iza ianao, ary ara-tsoratra masina no torohevitra omenanao. Ilay ambaran'i Jesosy Kristy no averina aminao na inona na inona. Ny amin'ny Jaona 10:10 dia mazava tsara, raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao aminareo mitiniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ataoko aminareo izany. Ny zavatra takiana dia izao: mianara ny ten'Andriamanitra, miaino ny ten'Andriamanitra, mamaky ny ten'Andriamanitra, dia manana finoana. Manana finoana. Ekeo izay voalaza ny ten'Andriamanitra fa anisan'ny anankiray ahatonga ny finoanao atanjaka izany. Ary rehefa matanjaka amin'ny finoanao angatao amin'ny finoana mivantana amin'i Jesosy Kristy izay tianao angatahana. Ary aza mierikerika seroa, aza mieritreritra izay lazain'ny olona hoe ary na aty, aza mieritreritra an'izany fa Jesosy Kristy amin'ny toerana rehetra izay angatahanao mino fa omeny ianao, miorena tsara amin'ny finoana izay efa anananao, fantary tsara amin'ny finoana izay anananao. Fa raha tena Jesosy Kristy no inoanao sy hitokinao, Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, ary Jesosy Kristy tsy mamitaka izany. Jesosy Kristy naiza itsoina ho azy. Aza mihaino izay lazain'ny olona tsoinana hoe ary aminay na ary aminay na ary aminay, ary analakely, ary mahamasina. Be dia be ny narana fiangonana, be dia be ny toerana izay itsoin'ny olona anao, na ny misandoka ho mpaminany aza be dia be ny miantso anao, ny mpanompo sampy moa be dia be ny miantso anao. Fa aza manaraka azy ianao, aza mihaino izay lazainy ianao. Ary mahatoky fa Jesosy no mamaha ny olana, Jesosy no manasitrana, Jesosy no mameno izay banga amin'ny fiainanao raha mino anao. Raha ino anao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Izay no hafatra ho anao androany. Fa ny ratsina fanantenana fokokomanga fohibe ma dia mampita hafatra amintsika. Fa ahemitra amin'ny 12 ny volana Janoary ny Krismasin'ny ratsina fanantenana izay tokony atao amin'ny 17 ny volana Desambra. Ahemitra amin'ny 12 ny volana Janoary
ho avy tsy ho ela koa ny taratasy anamarinantsika sy ampitana zany afatra zany fa ampitaina mialoha zany mihemitra amin'ny 12 janoary ny krismasin'ny ratsana fanantenana izay tokony atao amin'ny 12 desambra hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy noho ny fotoana izay menao anay androany na hafanay nandinika ny teninao, hafanay mandray ny afatra. Misaotra indrindra mizay fa fanainao masina no mitarika anay hatrany, mampianatra anay ary dia tsy androany ihany amin'ny fotoana rehetra, amin'izay alainay rehetra, amin'ny fiainanay rehetra, hampianatra anay sy hitarika anay ianao. Dia voninahitra ao izay rehetra notanterahana, hitondra finoana vaovao hanamafy ny finoanay tsirairay avy izany teninao izany. Ary dia hoentinay miaina, andresenay ny loza maro samihafa, andresenay ny fakapana maro samihafa, andresenay ny olana samihafa izay miseho amin'izao fiainana izao. Ary dia mametraka ny fiainana mpiainy rehetra eo am-pelantananao izay engany ho salama sy eo ambinina amin'ny zavatra rehetra izay rehetra, tahaka ny hanambinanao ny fanahinay ihany. Manao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mametraka mandra-pioana mandra-pitafa ho anao sy ny ankonanao izahay ho aminao mandrakarivana ny fiadanana. Amen. Ampalalao izay lalana tokony alehako. Ampalalao izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-tsain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa.